hafatra eo tongotrao. Fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity an'io ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary nisoa indrindra ka omba kery omba mpitahiana sy ny hatsarana rehetra ny isika avy amin'ilay tompontsika. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra izay nandranitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitantananao anay, misaotra tompo izay mitsimbina ny manjakariva, tsy mamelana irery ianao fa na dia sarotra aza ny vanim-potoana misy aminay dia izany indrindra eo anao eo anelanay. Tompo ankahireza ny fonay ary aoka sy alan-daharanay izay rehetrarehetra tsirairay avy izao fa haritra ny amin'ny fiavianao tsy ho ela any amin'ny rahony lanitra. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao sandwich story fizarana faharoa na ihany koa ilay antsoina amin'ny teny malagasy hoe tantara mifanosona fizarana faharoa. Saiko hatrany ianao maka an'ilay marika toko 7 izay toan'ny lesona ianarantsika omaly ny filazana olona anankiray izay ho very saina ny tena henjana tokoa manko. Efa tsy miaro ny hain-tenany intsony ilay olona matoa tonga amin'izay tsoke-hevitra izay. Izany ny tsapan'ny fianakavian'i Jesosy momba azy sady tsy hitany fa sahiran-doatra izy ka tsy niato mba hihinan-kanina. Rehefa tapa-kevitra ny haka azy ny havan'i Jesosy dia teo no nisosoka ny tantaran'ireo mpanorata-dalàna izay nanameloka an'i Jesosy ho mpiray tsokombakomba amin'ny devoly. Tao misy fifandraisany hafahafa eo amin'ilay tantara voalohany sy ilay tantara misosoka tao amin'ito fomba fijery amin'ny mpanorata-dalàna na dia ny fianakavian'i Jesosy aza. Very saina izy hoy ny havany, miray tendro amin'ny demonia izy hoy ny mpanorata-dalàna. Toa hafahafa ny toe-java mitranga eto. Raha tonga miantso anao mba te hiaona aminao ny reninao na ny mpiray tampo aminao mihitsy aza, tsy tokony hitsena azy ireo ve ianao? Ny olana tamin'io fotoana io dia tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fihetsika ny fianakavian'i Jesosy. Fantatr' Jesosy izany zava-misy izany ka nofaritany indray eo amin'ny andinin'ireo ny ataony hoe fianakaviana. Zanak'Andriamanitra izy ary izay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra no manjary ankohonany ihany koa. Misy toe-javatra mahatsikaiky sy mampieritreritra lalina ao amin'ireo tantara roa, amin'ilay tantara mifanosona izay ny soratan'ny marika, ao amin'ilay tantara nasosoka dia milaza Jesosy fa izay miady an-trano dia tsy haharitra. Ao amin'ilay tantara voalohany anefa dia toa ao ny ao an-tranon'i Jesosy mihitsy no misara-tsaina kanefa novan'i Jesosy izany olona izany amin'ny namaritany indray ny atao hoe fianakaviana. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra hozy izy ny tena ankohonany marina. Hita manerana tantara izany fa matetika ny kristianina no manjary tafasaraka amin'ny ankohonana, fanandramana tsy mora nefa izany. Asehoan'ireo andininy ao amin'ny marika ireo fa efa nandalovan'i Jesosy koa izany zavatsarotra izany. Tsapany manjoan'ireo izay tratran'io fisarahana mampahory fo io dia hainy koa izany noho izany no mampahery azy ireo amin'izany lalana diavina izany. Mety hoe mandalo an'izany toe-javatra izany ianao. Ny fianakaviana mihitsy no manameloka, manaratsy ary koa tena manao zavatra mankarary fo. Tsaro fa hitan'Andriamanitra ianao ary ianao mihitsy no rehefa ankohonan'Andriamanitra. Hoy izy hoe izay rehetra manao ny sitrapoko no ankohonako. Ianao izany dia ankohonan'Andriamanitra. Irina fa ekena fa mamparary fo ny aratsiany ankohonana na vady na zanaka na reny na havana akaiky izany na namana ihany koa. Kanefa tsaro fa tsapan'i Jesosy ny manjoanao efa niatra taminy ihany koa izany. Hainy ny mampahery anao ary hainy ihany koa ny mampitraka anao amin'ny toe-javatra rehetra. Vavaka isika. Teranay tsara anay sy ny danitro mbola misaotra anao any amin'izany tena izany. Tsy zavatra izay miafina aminao tokoa any amin'ny fiainanay fa
na ny fianakaviana na amin'ireo namana ny fanelikeliana maro isan-karazany dia tianay no manakin'izany ao am-pialan-tananao ankehitriny. Tompo ankaireziny fonay aloakany fanainao masina ny ampitrakanay manjakariva satria efa nkonanao izay. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.